Akory aby tsika, akory ranandria, akory aby ny atsika tanànao, akory président, akory laly, mbola tsara. Anomboka tsika, indresaka momba ny, bon, mbola malaza moa zany le resaka Poutine sy Trump, i resaka kely momba an'iny tsika, resaka momba an'ireto fanendriana mpanao gazety reto, de i resaka kely ara-culturaly, fifampitezana, ary fampafantarana ny zavatra tokony, i resaka momba ny dress code zany tsika, satria tena manomboka mandreraka le izy satria tena ohatrany hoe tena tsy afelina zany, fa ny zavatra ohatran'io tena manala baraka zany. Manala baraka le hoe misy lanonana de ny an'ny tena miavaka foana. Miavaka foana zany ny tsika zany tena hoe tena le ry ara maningana zany, maningana foana zany le atsika, tsy vitany hoe efa mahantra zany le malagasy, fa le filoham-pirenena koa zany tena ohatrany hoe le ry ara ve, bon, tsy mena tsiny izy tena miala tsiny amy tena indray aloha, tsy mena tsiny izy hoe tsy fantany le izy, satria tsy mbola nahita hoe tam'izany andro hoe iny andeha banquet solennel na officiel Andriamatoa Andry Rajoelina, ka na hoe mety nentin'ny papany na nentin'ny mamany tamina banquet solennel na officiel. Tsy mba de nahita azy koa hoe tonga Noely, dia tsy maintsy hoe ohatran'izao ny akanjo na fomba fiakanjo mandeha Noely zany, tsy de hitako zany. Za tsy miteny hoe tsy nanana izy, nanana izy, fa tia hoa tonga am'le teny foana hoe aza fangarona hoe miaingo sy ny hoe mihaja. Aza fangaro mihitsy le hoe miaingo sy ny hoe mihaja. Fa raha ohatra i resaka hoe miaingo dia ny fomba fitafin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny olona manodidina azy ary ny vady aman-janany tena miaingo, tena miaingo. Satria ny zavatra anaovany reto dia zavatra lafo vidy daholo, ary de tena manapatrapatra tokoa ao anatin'izany atao hoe lafo vidy zany, ny marika sy ny karazany indrindra. Ary tsy tafiditra ao anatin'ny parametrany reto le hoe mihaja, satria tsy fantany zany. C'est comme si vous faites la différence entre classe et snob. Apetraka eo satria betsaka ny olona misy maromaro tsy d'accord amiko, fa ny olona zany raha vao hoe classe de faly izy, za raha ataonao hoe classe zany de tezitra ako, tsy mety amiko zany. Satria tsy ny zavatra entiko na ny anaovako ny valoriser, fa izany no valoriser an'le zavatra anaovako. Ary zay mampatonga ny hoe rehefa mifidy an'itony marika itony, na ianao tsy maintsy tafidy ao anatin'le tempo foana zany, am'le fotoana amin'ny isin'le hoe eto ny tokony hoe akanjo fomba fitafy am'tony fotoana tony. Io zany le izy. Ka tsy mamehy tsiny aho nefany omeko tsiny ihany koa nefany satria zao misy mpampiakanjo aho. De nefany rehefa atao ny fanadihadiana
Rehefa ny tena hoe soloy le mpampiakanjo anareo mivady. Na le mpampiakanjo koa raha tsy malala zelony amty atao hoe dress code. Faraky ny tenin'ny olona maro ao hoe voavidina moaly iny de tsy maintsy anaovana. Zay zany le izy. Hoe voavidina moaly iny de tsy maintsy anaovana. Fa mialatsiny tena mialatsiny hoe tena le tsy azony Andry Rajoelina eritreretina mihitsy hoe le firenenany no afa-baraka. Le malagasy ane no afa-baraka. Tadidiko tany amin'ny taona tamin'ny andron'ny football ny BFV. De misy Congolais zay mipetraka tany Italie. Manan-karena io an. Fa io de tena mihaja. Aferika ny samy hafa natao hoe mihaja sy miaingo an. Tena mihaja io ary tsy zavatra midéborde. Na midétonne aminy. Zany hoe raha ohatra zany hijery olona hoe mihaja de matetika reny olona reny financier. Miasa amin'ny monde des finances zany. Sobre, humble, pas trop de couleur criarde. Zany critère daholo zany. Fa le arriviste tonga de hita be avy hatrany hoe tony olona tony arriviste. Tonga de hitanao mihitsy izy zany hoe takany Andry Rajoelina zao tonga de hita hoe arriviste. Mialy zao tonga de hita hoe arriviste. Fa tsy tenenao kolokafa. Mialatsiny an. Misy eny de tamin'izany andro zany nga ity Congolais ity zany an. Financier izy. Ary ny nahafantarako azy parle bien nga Toboklara Masonaivo. Ramanjani zany anarany tsy maintsy adiko an. Ramanjani. Io Ramanjani io nanisany nalalako zany hoe tsy tsenanareo satria manjary lasa publicité. Izy amin'io anisan'le olona mikomandy Ferrari 3 taona meloa. Ary izy nefa efa manana ao tokotaniny. Ny vidiny reny miakatra isan'andro. Montre anaovany tena juste tsy midépasse amin'le hoe tenue vestimentaire-ny. Tena hoe ao tsara zany. Tena ny amo zany ny kirarony any tena manitona anazy ny karazany. Fa za kosa aloha tony le croco tony tsy voaka. Fa izy ary tsy manao an'ireny an. Fa Congolais le olona. Zany hoe sahira tamin'ny andron'ny Mobutu zany, fa tsy Mobutu tsony tamin'izany ka mandratsy ditso ah. De antaniko Ramanjani. Zao no misy kiraro ohatrany anao iny fa ohatran'izao. Totsy izy mantsana any Italie. Meka anao ny adresy ozy izy. De makanesa any amin'ny anarako. Bon, mandrakitiny andro any mbola tsy tany. Fa tsy fantako moa ny dikan'le makanesa any amin'ny anarako. Fa tiako tenena anareo zany hoe le resaka fomba fiakanjo ty de ahafahan'ny olona malala hoe inona ny ao anaty ati-dohanao, arizy anao, avaizy anao, ary hoaizy anao. Zay mahatonga an'le rehefa misy boîte select na restaurant select
dia tsy tafiditra ny olona sasany. Satria tonga de hitan'le physionomiste. E misy midétonne am'ty olona ty. Na tsy afaka ny amaly ny critère zay imposé ao anatiny ao ty olona ty. Mety be vola fotsiny ty androany fa hidedako ty androany fa rapitsy ty zéro. Zany hoe, iren'le physionomiste reny zany tsy voatery le vola ao posinao ny important. Fa le enao, le dégainenao mihitsy. Na sanatriny zany ary anao kapa no entinao miditra am'le boîte. Misy accepté, hein. Misy efa tena hoe Louis Vuitton, Yves Saint Laurent tsy tafiditra. De gaga veo efa ahoana. Iny misy olona manao kapa ahoana tafiditra. Rehefa mieritreritra n'izany dress code zany de mieritreritra hoe inona le événement, inona le zavatra andehanana. Raha ohatra moa zany miditra d'état technique zany de mba tsy hanazavana azy fa midira internet de hitanareo daholo ny hoe white tie. Hany zany le tena formel ary am'le high level. De misy ny hoe black tie. Fa tsy TAY akory fa TIE, hein. De memidina hatrany amin'ny casual sy ny cocktail. Fa raha le ran'le tany ny CCI androany de white tie, zany hoe le ary am'le formel mihitsy. Tsy azonao anaovana blazer, tsy azonao anaovana zavatra misy bokotra manjelanjelatra. Satria ninona lazain'ny daduel de ny ambonin'iny classé blazer. I raha matoa ministra amin'ny zata-koandro mirebareba tsy fantatra ahoana. Ny ministra ane tsy atao anaraka lamody. Anao azavo zay zavatra zay, tsy atao anaraka lamody, tsy atao anaraka couleur. Gris foncé, na bleu marine, na noir. Izay no accepté. Zay no atao hoe dress code. Ary gris foncé zay rehefa manahirana mieritreritra azy, hein. Jereo tsara ny rencontre entre Poutine sy Trump. Ianao tsy hoe Trump ka tsy maintsy ametraka hikasehany zany atao hoe dress code amin'ny provocation amin'ny cravatte mena. Ny Amerikana ny mena iny symbole ny vivacité à l'américaine iny. Fa rehefa tena hoe mandeha cocktail izy, tsy cocktail fa soirée formelle, de remarqueo tsara fa ne bleu ciel na bleu nuit na grenat foncé na noir mihitsy nanaovan'ny Trump. Fa ny ambon'izay dia tsy maintsy couleur sobre na maty zany na bleu nuit de lobaka fotsy mangatsakatsaka. Manche à bouton.
Raha izay. Ary iny tena formel iny. Ho an'ny vehivavy, ministra na premier ministra na filoham-pirenena, de mazava ho azy fa tailleur faran'izay tsotra indrindra. Tsy be paosy. Tsy be kilaingandin. Tsy manahirana amin'ny maso mijery azy, mijery andasatany amin'le sary tena manahirana, ohatrany hoe olona nampanaovina gony. Tena mialatsiny aminao Ranabavy fa tsy ao ianao e. Raha Delimoty zao no tonga de hainy Delimoty zao le izy. Ary ho anareo vehivavy rehefa hoe zay ny postanareo, le inona ty filaza azy, tsy le poketa be le sambo be reny. Asa loatra ny itiavanareo an'ty poketa sambo be ty. Le poketa kely fisaka kely iny ara efa mihoatra. Afaka manao zipo nareo. Latsalatsaka kely eo ambanin'ny lohalika. Na eo amin'ny moitié an'ny lohalika. Ino moa filaza an'le poketa kely iny ho anareo vehivavy fa adiniko ny filaza azy fa ny mamako ny tena nampianatrako an'izay tsy portefeuille fa misy filazanareo azy zay. Zany hoe matoa vehivavy ministra zany de ao anatin'ny lohanao daholo ny zavatra rehetra. Poketa sambo sy ny karazany. Fisaka eo mahita ministra vehivavy ianao na tompona ndraiky sambony vehivavy malagasy. Tena mialatsiny poketa sambo. Tena ny poketa be. Ay. Misy manontany hoe ahoana le rang protocolaire eo amin'ny devant i Ramatoa Rasata. Tena farany tsy azo atao. Pochette, merci Franck Olivier. Pochette. Farany tsy azo atao io zavatra ataon'le Ramatoa io. Io no mahatonga ana amin'ny teny hoe tamin'ny ankeo. Enina amby folo ny totalin'ny chef d'État amin'ny Sadek. Enina amby folo izay raha tsy diso. Dia nametraka hoe ny présence any invité amina zavatra amina invitation dia selon notoriété sy ny envergure ny olona mi-invité. De misy olona efa hoe tena telo volana efa bolana melo de efa miomana hoe za tsy maintsy makany fa ianona io. Réception ihany na tsara be ny miara-miasa amin'ny ihany na mahafinaritra sy ny karazana. Misy envergure zany, misy notoriété ohatrany hoe ny fiandrasan'ny olona ny 14 juillet marary ery raha vao tsy invité any amin'ny ambassady. Ohatran'izay le izy. Fiandrasan'ny olona ny Independence Day. Alohan'ny olona raha tsy invité any avoloto zay, tsy invité any amin'ny Independence Day ny 4 juillet zany raha tsy diso. Arakaraky le notoriété an'le olona mi-invité sy le envergure. Fa matoa filoha-lefitra nalefa ny sasany. Ny Maurice moa zany ny premier ministre, iny azo ny ohatrany hoe filoham-pirenena fa manana filoham-pirenena izy. Fa iny ny exécutif any azy, ohatran'izay koa nga raha tsy diso ny Namibie raha tsy diso. Fa rehefa isaina le filoham-pirenena tonga, mibetsaka ny tsy tonga no maro. Tafiditra anatin'izay notoriété zay le hoe crédibilité. Rehefa ny grand ohatra ny Tshisekedi
ny tsy tonga. De fa mba mieritreritra ihany a. Io moa zany tsy mivoaka mihitsy le lista hoe rehetra aby ny tongao. Fa ny zavatra hita de raiky zany fankatsary de ny amenona ny banga de apetraky ny aloha Ramatoa Rasata. Tsy mety zany raha protocolaire ny ministra tsy maintsy anerena na filoham-pirenena foana fa tsy maintsy mitsolatsola ny ery amin'ny devant ery. Tokony ho fantatrao zany Ramatoa Rasata. Eny fa na de miteny ara le filoham-pirenena hoe eto ianao. Tsy fantatry le filoham-pirenena ny zavatra ataony. Fomba fikanjo ara-tsainy. Ka ao anatin'io tsy mirespekte izy a. Izy tsy mirespekte le dress code. Fa mokon-dohany eny nataony. Le ridicule ne tue pas. Ianao tsy zanaka piloty. Ny exception am'ireny manko de hoe na ratsiraka raha tsy nanao an'izany a. Hoe marain zany de manao tenue na marin na marine satria tenue mandray olona amina rencontre formelle. Ka nitaotry nahita an'izany ary Gérard a. Fity izy ndray ny commandant de bord no commandant de bord. Ianao tsy taranaka mpanjaka. Ny exception amin'io zavatra io manko de zao. Ny mpanjaka na taranaka mpanjaka no afaka manao 2 temps ohatran'ireny fa tsy maintsy apetraka les flags na les pavillons na les saina mampiavaka an'le royauté. Zay ihany. Na peut-être probablement ny olom-piangonana. Fa nge André Rajel, tu sens de loin que le gars c'est un arriviste. Tena malagasy no afabaraka any an-dava. Tsy mahay miakanjo le gars, c'est falaka be tena. Falaka be le rony. Me zany le afrikanina fotsiny. Falaka be le rony. Misy amin'ireo ministre reo de efa mba anariny zao isan'andro anao. Rehefa mba manao an'le bleu ambony ambany ty izy. Indrindrindrindra rendez-vous formel ajanony ny kiraro marron. Fa tsy mety. Zay no mahatonga ny hoe rehefa tonga ny andro zoma de eo daholo vao mivoaka ny tena hoe zao zany ny couleur tena tiany reto olona reto. Iny ianao vao afaka amin'ny se délacer. Mais attention, raha misy rendez-vous professionnel. De tsy voatery anao akory hoe manao costard, cravate sombre sy ny karazany tsy zay fa misy ihany koa mbola casual, tenue professionnelle. Hoe atreto ny limity. Atreto ny zao. Azo atao hoe casual zao ny jean rovitra. Fa tsy azonao atao zany raha manana rendez-vous iasana ianao ny zoma. Ny sabotsy rehefa ny tokantranonao any ianao no azonao atao zany. Casualité. Voilà. Ka ny André Rajel raha ny tena marina zany ampidinany l'exigence am'le white tie, black tie, ny cocktail sy ny karazany. Ary amin'ny farany ambany mihitsy le zavatra ataony Rajel. Any am'le casual cocktail. Zay ny tenue andaka io.
Dia zay mahatezana hoe fa le bantiera ve tsy azo tenenina mihitsy. Za zany nahita an'le costara maitsomaitso iny tam'le fitokanana sy fanokafana ny enara ino izy teo enara galeria de maitsomaitso zio za hoe gambako hoe sisy ty ampiseho hoe bon za malagasy sainam-pirenena maitsomaitso de maitsomaitso de nakatoko ny vavako tsy niteny tsy niteny hoe alora zay tsy maninona mba tolérable. De mba tolérable tonga tiany androany pibliandra matopelandroy rendremandrano saky izy sitrika tany ambany fandrina inona tsy ataony ty bany ty fa ty bany ty ve tsy maintsy maningana foana jusqu'andramo maray moa zany mbola tsisy tonga ny délégation nany RDC tsy maintsy maningana foana ve le bany ty raha fa ahoana ary zany tiaka fampizarana amitsika zany hoe raha tianareo no respecté eo amin'ny fiarahamonina de aza fangaro ny atao hoe miaingo sy ny atao hoe mihaja tsy hoe raha manana akanjo lafo ianao de zay natsoina hoe mihaja non rehefa tena tsy ao anatin'le tempo izy na le contexte de miaingo ianao zay teneniko anareo ty t-shirt ty zao efa ela ny nanondriko amity efa ela hoe tena tonga de ao tsara mihitsy pour 3 € toko 3 €. Nefa ny hoe raha misy olona zao mieritreritry hoe tsara zany poloany zany t-shirt an'lery zany ngavany iny zao 30 € notra zao 3 € toko 3 na 4 izy teo. Iresaka momban'ny Poutine sy Trump tsika tena rehefa nandinika ary reto dinihako tsara le fandehan-draharaha zany résumeko très rapidement danza be le enao manko zany rehefa misy zavatra ohatran'ireny tsy haiko nareo raha mitovy amiko na tsy mitovy amiko rehefa misy zavatra ohatran'ireny ianao de manao analyse ianao hoe inona ny fait nouveau, qu'est-ce qui a changé. Ici on a atteint des domaines antena hoe négociation de rehefa négociation tsy maintsy misy ny atao hoe manome de misy ny hoe omena il faut que votre interlocuteur ou sinon vos interlocuteurs aient la sensation d'avoir gagné quelque chose ou du moins la conviction d'avoir gagné quelque chose. Zay zavatra zany hitako zay tao anatin'le izy hoe satria zay no nampianarina antena zany tao anatin'le programme hoe PON zay zany programme en négociation ary zay zavatra zay natsoina hoe BATNA, best alternative ao anatina situation zany hoe alternative zay zany hoe mety am'le ray de mety am'le ray de zay mitarika tany amin'ny minina rehefa tonga taty amin'ny taona 2020 fa BATNA ny tongavan'io taloha zany de jereo ny Emmanuel raha ohatra nareo tsy de kopy loatra am'izay de tira zany hoe tafapetraka izy mitramo tsara le hoe Poutine a gagné sur certains points
Trump a aussi gagné sur certains points. Trump était venu pour le cessez-le-feu. Poutine a répondu autrement, mais tout en restant positif par rapport aux sollicitations de Trump. Fun zay ozy hiara iasa ary tokony fafana daholo izy ny zavatra ratsy rehetra tsy mety ary tokony arahana sy respectena ny préoccupation majeure ny Russie ozy izy. Azo Poutine ny hoe vonon'izay indirectement valon'izay hoe vonon'izay amoniny hafa fa reto kosa respectena zay lazaitsika tao anaty fandarana hoe vers le cessez-le-feu conditionné. Jereo fa misy an'izay fandarantsika zay mihitsy ny titre adiny telo alohan'igny fianan'izy mitsamo iny. Fa izao avec le recul là, mais ça a duré depuis bientôt 10 ans à 15 ans. Niova ny formany diplomatie. Taloha ny dissuasion amin'ny alalany hoe zay manambola, zay manana basy, zay manana bombe atomique, zay manana bombe nucléaire. Rehefa jereko zany le analyse ny mpanao gazety vahiny aty, de tsy tafapaka ao amin'le izy mihitsy. Tsy tafapaka mihitsy. De lasa moa ny tena zany manao recherche hoe sao de ianao midisa raha koty marary. Io le izy fa tratrako. Nisy niova ny amin'ny diplomatie. Ary zay no nahatonga ny hoe nga Biden tsy nasamy ao anaty amin'ny Poutine tao anatin'ny mandahany farany teo. Tiany ny ampy la psychologie et la philosophie qui se sont assemblés pour donner une personnalité forte, hautement cultivée et dissuasive. Une diplomatie am'izao fotoana zao zany de izay. Manana psychologie matanjaka sy philosophie matanjaka, caractère matanjaka, ary éducation, éducation à parcours intellectuel la iny zany. Poutine anisan'ny formé tao amin'le école ny formena ny KGB, Andropov angamba anaran'izay, raha diso de Haïtio ho anareo Andropov. Ianao zany raha vao miditra amin'io école io fotsiny de fa hoe milamina zany ny avenir e. Ary le bandy tany amin'ny fahavalo ambin'ny folo taona ny roapolo taona de fa programmé sans qu'il ne s'en était rendu compte. De ça zany mieritreritra. Mieritreritra tena hoe raha tena mafy
mafy le Rosianina. Azadino fa ny Rosianina tamin'ny taona 580 tsy niazakazaka nandeha naka amin'ny fitaovam-piadina Allemand fa nampiatrano ireto jiosy maromaro intellectuel tany aminy. Ary tonga dia nampiadaniny rehefa tsy mety ampiadanina dia nidiny tsy maintsy manao recherche any ambanin'ny tany any. Ndray zany nandeha nangala tahaka ny fitaovam-piadina tary, ndray nitrandraka an'le savoir. Ny scandale tany Californie ndray andro zay. Tany amin'ny taona 1970 tangamba. Mpivady tsisy problema, tsisy ninona, tsisy ninona. Tsara fitondratena sy mindray tsara amin'ny olona amin'ny fiarahamonina. Un bon matin. FBI sy nireny girda be reny ny tonga tao. Sambotra anazy mivady. Voaka ny vaovao amin'ny folo. Eraky ty États-Unis ty. Izy reto espion russe. Fa efa ela. Efa espion russe. Any amin'ny 50 taona any izy mivady zany. Izy reto zany tany amin'ny 20 taonany dia efa enrôlé. Fa natao élément plus ou moins dormant. Dia eritrereto zany hoe 20 taona aty amin'ny 50 taona vao voasambotra. Lasa saina moana tena ho zao. Satria jereko zany le zavatra mitranga. Raha ny tena marina dia zavatra tokana ny condition hoe ajanony cessez le feu. Fa mifamadika le olona le zavatra. Mifamadika le zavatra. Raha mihaino tsara nareo sy mandinika tsara, mifamadika le zavatra. Lasa ary ny tenan'izay mihitsy Andriamatoa Trump. Hoe izao dia zao dia andeha hiantso an'izao, hiconvaincre an'izao, il faut que ce soit zao. Zany hoe lasa any amin'ny Européanina reo zany pays occidentaux mibaolina. Raha ny aminao mibaolina manko normalement dia ianao zany maîtriser ny karatra. Fa mitindray mitoraka ty tsy ianao maîtriser ny karatra fa le olona miandry ery. Mifamadika le zavatra zany hoe izy no tokony hanapa-kevitra hoe ajanona le feu. La tsy rindray andeha hamonjy ny namany ary tsy maintsy imposé ozy izy tsy maintsy manaiky nareo. Hiten'ny namany hoe zao ny revy tapaka tao, eno kely ane. Avec le président Poutine, avec Vladimir. Nous avons eu plusieurs réunions difficiles, des réunions un petit peu perturbées par la fausse affaire du Russiagate, mais il a bien compris de quoi il s'agissait. J'imagine que dans le cadre de sa carrière, il a déjà vu ce genre de choses, il a tout vu. Donc il a fallu gérer cette fausse affaire, cette arnaque sur le Russiagate. Il savait que c'était une arnaque, que c'était de fausses informations. Mais en tout cas,
En tout cas, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, que j'aurais aimé faire, mais nous allons avoir l'occasion d'avancer une fois que tout sera derrière nous. Pour être bref, je vais passer quelques coups de téléphone, je vais faire des comptes rendus, mais quoi qu'il en soit, cette réunion a été très productive. Je vais passer quelques coups de téléphone, je vais faire des comptes rendus, mais je vais passer quelques coups de téléphone, je vais faire des comptes rendus. Là, c'est un format grise. Je vais faire des coups de téléphone, je vais faire des comptes rendus aussi. Artus, on dit, je vais faire, ouais, tu m'as dit, attends, j'ai un équilibre de rouni. Je vais passer quelques coups de téléphone, je vais faire des comptes rendus, mais quoi qu'il en soit, cette réunion a été très productive. Beaucoup de points ont fait l'objet d'accords. Il y a certains points qui restent à régler. Le plus important doit encore faire l'objet de discussions. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier le président Poutine et toute son équipe. Je connais beaucoup de membres de son équipe. Bon, il y en a là c'est easy, une sorte d'équipe en Poutine. Poutine a comme une sorte d'équipe en Trump, ça. Femme, sauf ton jour, j'en ai un. Poutine, là, il attend tranquillement. Arbolati, j'en ai attaqué en Ukraine, à sa place, je continue de plus belle. Il y a les personnalités, les psychologies, les stratégies qui collent avec sa personnalité. Le mec, il est vraiment impénétrable. Pendant et au cours des Fiona, placide. Il n'y a pas comme ni Fabsara comme nous. Ça n'y a pas 16 années. Alors, ça veut dire depuis quelques années, une dizaine d'années, autant années, des Itoé. T'as 12 ans, on en parlait, oui, il a vendu des yatifs, quand tu vas voir la tire, tu vas avec tes idées, mais tu sors avec ses idées. Là, j'entends. Fad, am zofton, zo is années. T'es beaucoup plus formel la coucou, ouais. Tu rencontres Poutine, tu vas avec tes idées, mais tu sors avec les ordres que Poutine te donne de manière indirecte, sans que tu ne te rendes compte. Et voilà la situation. Trump ni convaincre un partenaire européen, kanefa ni manana ny Italie izy miaraka aminy, miaraka amin'ny manana Grande Bretagne koa izy miaraka aminy. Mety eo zany, mety voatery tsy maintsy hanaraka amin'ny frantsay raha ohatra ka ary zareo danois koa sy ny karazany tsy te hiady amin'ny rosianina, dia mafy be zany le tsindry, na ohatra raha tena misy hoe anti-russe mihitsy aty Eropa zany amin'izany. Zay ny amin'iny. Mba hajanony kely reto le fanendrihana mpanao gazety, fa tsy manaja mpitondra io zavatra io. Ny antony dia tsotra be. Taloha tamin'ny hoe nitolona, niady tamin'ny marika ravalomanana, fanjoy tamin'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina, dia niresaka liberté d'expression sy ny manifester ny medina. Amin'izao fotoan'izao misy anareo zay niara-niady tamiko tamin'izany, nareo marina ny devant, fa ny tato-ambadika koa tsy dia tena voatery hoe fantatrareo daholo. Mba ahoaka re, ary mba miangavanao Andriamatoa Rajaona, marina fa masika aminao, kanefa za zany ny teny aminao foana. Tsy voandranany zany no teny rehefa eo amin'ny fitondrana nareo, fa valonareo. Fa rehefa tsy eo amin'ny fitondrana nareo,
dia mitato namako toly. Ka zany zavatra miverifie foana. Efa tsy eo nareo vao mahatsapa hoe zao. Avay ireo gadra politika reo efa teneniko ny raga. Avay ireo. Ndao are. Saotra ifanaovam-beloma 46 minutes tsika androany. Veloma toko manam-peona. Sambo tanin'Andriamanitra.